fa taorin'ilay fandropahana zay niseho tetsy Akorondrano omaly dia no amafisy ny gendarmerie Pyrénées androany fa zo ny olo-pirenena rehetra no miantso mpitandro filaminana hiaro azy rehefa misy vola be tsy maintsy entina mivezivezy. Azon'ny olo-pirenena rehetra tony miantso mpitandro filaminana hiaro azy amin'ny fotoana hitondrana zavatra lafo vidy na vola be. Nampatsivony teo anivon'ny gendarmerie Pyrénées androany fa entina ialana amin'ny toe-javatra ny tranga omaly teo anoloan'ny banque PNI teny amin'ny Torsital Akorondrano no antony anaovana izay. Ny zavatra tsapa aloha zany amin'izao dia raha vontranga iny zavatra iny dia tonga dia nandraindraikitra ny olona sy ny manodidina teo dia tonga dia nentina tany amin'ny hôpitaly malaky ilay victime. Dia ny olana kely fotsiny satria efa tonga nisy ny élément ny polisy ny gendarmerie fa tonga teny toerana nanao ny fanadihadiana sy fikarohana rehetra fa ny tony fandehan'ilay zavatra aloha zany ny olona victime tonga dia nentina any amin'ny hôpitaly dia toy izao ny fanadihadiana sy fikarohana ataona ety amin'ny gendarmerie sy amin'ny polisy koa samy miara-manao ny daholo izay fa ny message tiako ampitana fotsiny izao nireny situation sy ny toe-javatra mitranga ohatra nireny raha amin'izao fotoana izao zany na oviana naiza efa misy mitondra hoe grosse somme na objet de valeur ohatra nireny dia ny olona rehetrarehetra ny citoyen gasy rehetrarehetra afaka mihitsy miantso ny force na polisy io na gendarme manampy an'zareo na hoe karazana hoe miescorter an'zareo mitondra n'iny fananany zareo iny fa tsy mifidy sarangan'olona io na mpanambola na olona tsy manambola mba hivitena amin'ireny zavatra ohatra n'ireny ary zay zany message tokony ampitaina amin'izao situation izao. Anisan'ny loza mitatao ny tanan-dehibe maro maneran-tany ny fisian'ny asa fampiroroana ho an'Antananarivo renivohitra manokana tsy misy ny ahiny hatreto mikasika an'izay hoy ny komandon'ny kompanian'ny gendarmerie Pyrénées eto Antananarivo renivohitra commandant Randremahery Fanirtina. Resaka terrorisme io moa raha malala eran'izao tontolo izao malaza io any ivelany misy kata any France io récemment teo ny eto amintsika eto efa misy ny élément misy ny unité efa spécialisé ary vonona intervenir atao maro ohatra amin'ny tsio sy ny tranga izay toe-javatra izay. Ampandry fahalemana amin'ny mponina io no anisan'ny fepetrany raisiny teo anivon'ny gendarmerie Pyrénées fanamafisana ny fisafona sy ny fiambenana ny eto Antananarivo fiambenana izay amafisany eo anivon'ny tafika rehetra amin'ny alina. Ankoatra io dia entitra ihany koa ny fiambenana eny amin'ny fidirana sy fivoahana ny tanàna.